Andriamanitra sy ny fahasoavany. Amen. Ny fotsika ny fiainantsika rehetra indray anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao dia manona amintsika sady ny bon sabatsika rehetrarehetra. Ara-paina indray ianao natratrany ity sabata mahafinaritra ity. Haleloia. Minao fa amika fanampo tanteraka mihitsy indray no entinao manatrika an'izao sabata masina izao. Amen. Ary ny olona rehefa mitandrina sabata ry havana dia tena miandry an'izany amin'ny fo sy ny saina sy ny fanahy. Ary miandry an'izany amin'ny fitiavana, miandry an'izany amin'ny kafanampo. Dia noko mihitsy ao anatin'izany ianao amin'izao androany izao dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Tena faly tafahoana amintsika indray androany. Amen. Nahoana moa ny tsy faly rehefa namalala raha nandingana enemantsika dia tonga indray eto androany tafahoana soamatsara. Tafahoana tsy nisy tsy mba ao anatina tsy ao anatina hoe loza na ao anatina fahoriana no iombonantsika eto androany na ifamotona anatina olana isan-karazany sy fijaliana isan-karazany. Fa mifamitona eto tsika androany anatina fifaliana tanteraka mihitsy, anatina fiainana mahafinaritra ary zavatra tsara no iarahantsika eto, zavatra mahafinaritra indray no iombonantsika eto ry havana. Amen. Raha ny teny ny mpianatra manao aza manadino fiarahana mivavaka dia satria tena mahafinaritra izany fiarahana mivavaka izany. Mahavariana rehefa zavatra ratsy dia tsy adin'ny olona mandeha makany. Raha misy adidy dia eny tsy adin'ny olona mandeha manao ny adidy isan-karazany, mandeha mifampahery sy ny zavatra maro isan-karazany eny amin'ny fiarahamonina sy eny amin'ny havana sy eny amin'izao tontolo izao eny. Fa rehefa hoe fiaraha-mivavaka dia mahavariana fa betsaka ny olona tsy mahaliana amin'izany zavatra izany, tsy mataitra amin'izany. Fa ry havana malala, izany efa teniteny aminao fa raha misy zavatra tena tsy tokony ho adinoina indrindra amin'ny fiainantsika dia ny fiarahantsika mivavaka indray, fiombonantsika amin'Andriamanitra indray, ny fitaomantsika, ny namantsika sy tsika mifamitona ao amin'i Jesosy indray. Izany ny zavatra tena tsy tokony ho adino indrindra satria zavatra mahafinaritra nge izany ny havana. Fa ny ahoana ny olona anankiray rehefa mamonjy mariazy ka nahafinaritra azy ny fety-tany, nahafaly azy, tsara ny sakafo, tsara ny fifandraisana, tsara ny zavatra rehetra, tsy adino mihitsy ange iny fotoana iny ary tsaroana foana iny. Izany mihitsy fa tianao ny ao an-tranon'i Jehovah, tianao ny ao an-tranon'Andriamanitra dia mihena fa tsy adinonao koa izany androany. Ary raha tsy hanadino an'izay ianao dia satria mahafinaritra izany. Amen. Satria tena tianao izany. Amen. Tonga eto indrayntsika rehetrarehetra miaraka hisaotra an'Andriamanitra satria velonay soamantsara. Tsy niaran-doza ange tsika tamin'iny maninitra havana malala e. Notahian'Andriamanitra ange ny fiainantsika. Tondrayntsika androany hianoka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hisaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Saotranao izay Jesosy saotra betsaka fa andreto indray ny ondrikelinao e. Rehefa fa tafahoana soamantsara. Tafiditra ato anatin'ny valanao indray izay androany dia ity sabata masina ity. Eny Andriamanitra mety nisy taminay na niasia tamin'ny eny aman'iny. Mety nisy taminay tsy maintsy nivoaka satria nandeha nitady vilona teny ivelany teny. Mety nisy taminay Jesosy nitafavoaka ny vala mihitsy azy satria nanao tsy nety teo anatrehanao. Fa misaotranao anefa izay Jesosy malala fa mbola nangononao indray ny ondrinao androany dia tonga eto Andriamanitra. Hideratsy hanome voninahitra ny anaranao, notahianao izay Jesosy na dia tsy nety taminao aza ianao ange Jesosy tsy mahafinaritra, tsy voatery hafinaritra anao daholo ny toerana nalehanay tamin'ny nenemaniny fa hisaorana ianao fa izay nitsonjovinao manokana mihitsy. Nojeren'ny masonao mihitsy izay rehetra nalehanay, nalehan'ny tongotray, nojerenao mihitsy ny lalanay Andriamanitra, narovanao tamin'ny loza isan-karazany Jesosy. Tena hisaorana inaranao masina izany Andriamanitra fa tsy manisy loza na ratsy nahakasika ny fiainanay ka tonga eto indray izay androany hideratsy hanome voninahitra anao, hatsiana izany fahasoavana lehibe izay nataonao taminay izany. Jehovah Andriamanitra, misaotra anao izay efa tena tsara ianao e. Tsara ange ianao Jesosy ny sakafo ange izay tamin'ny nenemaniny Jesosy malala. Voky foana ange izay Jesosy izay rehetra nilainay ange dia azonay Jesosy nahoan'izay androany tsy hisaotranao, nahoan'izay androany Andriamanitra no tsy hiteranao indray. Tonga indray izao fandarana misandrata izao entiny hanomezana voninahitra anao hiditra amin'ity sabata masina ity izahay Jesosy malala. Tsy mba havelana hiditra eto izahay ka tonga dia ranomasy fitarainana no hidiranay ao anatin'izany sabata izany Jesosy. Tsy ranomasina fahakiviana na fahoriana no entina hidirana amin'izany sabata masinao izany, fa hiditra eto an-kianjanao izay amin'ny fiderana, eto am-bavahadinao izay amin'ny fisaorana Jehovah, satria tsapanay loatra fa fitiavana ianao ary mba nanazo ampahany tamin'izany fitiavanao izany izay nahazo tamin'izany izay Jesosy, nandrotsahanao tamin'izany fahasoavana izany izay Jehovah Andriamanitra.
misaotra anao izay efa zava-tsoa ny lanitra daholo ny ainanay tamin'ny eny maniny dia famindram-po fahasoavana fiadanana fitahiana ny zavatra rehetra avy any an-danitra tany Jesosy tsy nisy natory tsy nisy nitangoninao tsy nisy nitazominao tany fa navelanao mihitsy navotsitrao mihitsy dia nampidinonao taminay mpanomponao misaotra Jehovah-Andriamanitra fa tena tsara loatra ianao hanao ny voninahitra mandrakizay Jesosy haleloia amen Jesosy malala Itensika data tsy misy toanao Andriamanitra fa tsara ianao tena lehibe ngeny fitiavanao lehibe ny famindramponao no banzini chiudi nell'anitra si mistuano iravula namankitana ni maswaju ranu masina isamya sana razile kunya bakabaka no banzini chiudi nell'anitra si mistuano iravula namankitana ni maswaju ranu masina isamya sana Rambule tuanta sini staganda manja kisa Razile kunya baka rubanzini chiudi nell'anitra sinistuana iravula namankitana ni maswaju ranu masina isamya sana Rambule tuanta sini staganda manja kisa sini tuana isangkana tuana
Zay koa andrany Andriamanitra mba hiteny eto anatrehanao. Avelanay mihitsy ianao hisandratra amin'ny fahalebiazanao. Nahoana moa izay nilaza Andriamanitra hoe misy mitovy aminao, anao izay tsy ho resy lahatra fa lehibe ianao. Mijery ny lanitra izay Andriamanitra tokoa. Ny lanitra izay tandrifana ihany no mba hitanay, izay takatry ny masona ihany no mba hitanay Jehova. Efa ampilazanay hoe tsara ianao Andriamanitra. Ampilazanay hoe lehibe ianao Andriamanitra. Ampilazanay hoe tsy toy ianao Jehova. Raha ny fahalebiazanao Andriamanitra. Tsy takatry ny sainay izany. Tsy voafaritry ny fisainana maha-olombelona anay izany Jehova Andriamanitra. Ary naroviana izay dia tsy afaky ny ahalala ny fahafenoany izany fahalebiazanao izany. Fa izay mba kely fantatray kosa androany Jehova, noentinay mitenanao. Ny fiainanay fotsiny ange Andriamanitra dia efa fiderananao isan'andro. So fahavelomanay izao dia efa fahagagana Jehova. Aposaka ho anay isan'andro ny fahazavanao. Omenao fofonaina mahavelona izay Andriamanitra. Tsy takatry ny sainay hoe fofonaina tahaka ny ahoana re no nizarainao tamin'ny olona rehetra velona eto amin'ity tany ity androany. Tsy takatry ny sainay Andriamanitra hoe tahaka ny ahoana ny abetsahana izany fofonainao izany Jehova. Afaka mamelona olona manapitrisany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa fahalebiazanao avokoa izany rehetra izany. Ny fiainanay Andriamanitra. Ekenay mihitsy fa izao fiainanay izao dia mba hidiran'izany fahatsarana sy fahalebiazanao izany. Tany amin'ny tsy nisy, tany amin'ny kely, tany amin'ny bitika, tany amin'ny tsinotsinona Jehova malalo. Fanamboarinao, notahinao, nakarinao, notantaninao. Ankehitriny mba afaka miteranao ka mailaza hoe tsara ianao satria efa nahita ny maso, satria efa nandray ny sofina, satria efa nandray ny tanana Jehova Andriamanitra, dia mba ilaza izay androany. Fa tsara ianao Jehova. Halleluja. Tanati fala isina, no.
Juna vutana Sina Sisina Funny Fasavana Not to Sawa Sing Fara Jansini Sanda Tira Sana Design of Zua Southana Sayang Sarevana rehefa tonga eo amin'ny tononkiriny hoe tsy hoe tsara noho ny hafa na hoe mendrika kokoa. Voakasika foana ny foko mieritreritra amin'izany hoe maninona tokoa moa zahako no mieritreritra zao hoe raha miala eto amin'ity tany ity aho na ho faty aho dia ho any an-danitra. Maninona aho mieritreritra an'izany? Maninona aho no manomana an'izany androany? Nefa izaho tsy marary, izaho tsy marikoditra, izaho tsy any amin'ny hopitaly, izaho tsy feno oksizena ny oroko. Ary izaho tsy mbola notenenin'ny dokotera hoe izao sisa ny andro havelomako. Fa manomana an'izany androany. Fa misy olana amin'ny hopitaly any rehefa amin'izao fotoana izao teneniko anao. Olona efa tena marary mafy. Ary efa tena tsisy hevitra intsony ozy ny dokotera
fa mbola tsy manomana ny fiainana ho any an-danitra ihany. Raha tsy tonga saina ihany hoe za ty ke tokony hibebaka. Ho faty mety afaka minitra vitsy na afaka ora vitsy. Dia ho aiza? Misy olona tsy mbola mieritreritra an'izany. Na dia efa eo ambavahoana ny fahafatesana azy. Porofon'izany ilay jiolahy anankiray kely efa teo ambony hazo fijaliana. Tsy nieritreritra mihitsy izy. Hoe za ty nge efa minitra vitsy sisa dia ho tapitra ny aiko. Tokony amboariko farak'izay aingana. Ny mandrak'izay aiko. Tsy nieritreritra an'izany lehilahy. Nefa manino? Samy nidirana fahasoavana ihany. Samy mba teo anilan'i Jesosy ihany nge izy sy le lehilahy anankiray rehefa namalala. Izany hoe samy teo akaikiny ny famonjena, samy teo akaikiny ny fahasoavan'Andriamanitra, samy nosokafana ho an'izy ireo mihitsy rehefa ny paradisa izay nitenenan'i Jesosy. Hoe anio ny eo nanao amiko any paradisa. Nosokafana ho an'izy mirahalahy ireo izany. Fa tsy le lehilahy irery. Fa nanina le lehilahy anankiray tsy nentina akany, fa nanina le anankiray no afaka nieritreritra tao anatin'ny fotoana fohy. Hoe za Jesosy tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao. Fa heverinao fa tsy fahasoavana nga zao ianao mivavaka izao. Heverinao anga rehefa namalala fa tsy fahasoavana. Izao ianao mafantatra n'Andriamanitra izao. Izao ianao afaka manomana ny fiainanao izao. Manomana ny fahafatesana angena ataontsika eto. Manomana ny fialantsika eto angena ataontsika eto. Dia fa manina ianao mieritreritra an'izany. Fa manina no leo akaikinao tsy mieritreritra an'izany. Hanefa ny samy nidinan Jesosy teto an-tany izao ihany. Samy nandatsahan Jesosy sy ny rahany izao ihany tsika rehetrarehetra. Dia teny aminao androany. Fa miaina anatina fahasoavana tsy takatry ny saina ianao io. Raha mahita olona ianao hoe efa tena miala ina mbola miteny ratsy, dia hany ianao vao mety afaka hiteny hoe Jehovah, samy fahasoavana iainako Andriamanitra. Za mbola ohatr'izao ny fiainako fa tsy feno teny ratsy ny vavako. Ry havana malala, andaontsika androany ataovy ampiderana ho an'Andriamanitra ny maha-kristianina anao. Ny ahatonga anao isaina an'izany hoe fiainana mandrakizay. Ahatonga anao eritreritra zavatra any ambony. Araka ny teny Jesosy hoe saino ny zavatra any ambony dia any amin'izay toeran'ny Kristy. Fa manina ianao manana fisainana an'izany hatrao. Ary na mihamafy taky ny ahoana ny fiainana, na miratsy taky ny ahoana izao tontolo izao, fa manina ianao tsy mbola mitsahatra mihitsy ianao hatramin'izao. Mieritreritra an'izany hoe za Jesosy ho any an-danitra. Za Jesosy tsy maintsy ho tonga any. Za Jesosy ho maniko ny lalako ho any Jesosy fa ho any amen. Fahasoavana izany ry havana malala. Mahafinaritra anahy ty izy ty. Iza nataonay taloha be. Tany amin'ny fiangonana isanay tamin'izany dia hitako tato anaty YouTube ilay izy. Dia ataontsika somary misy tapaka kely izy any amin'ny voalohany. Tsy manina ataontsika voninahitra Andriamanitra. Mahatsiaro mihitsy hoe satria za Jesosy nivonjenao dia hira ho anao. Tsy manana miliara tenenina, tsy manana zavatra be dia be tenenina. Tsy izany ny zava-dehibe no tahian'Andriamanitra tsika eken'izany. Fa nandray koa ngetsika ravana tsy voatery hisy zavatra be hidina foana ny fiainantsika. Misy fotoana ngetsika mandalo ady. Misy fotoana ngetsika mandalo fahamainana. Misy fotoantsika ravana malala. Tsy voatery hamiratra foana io andro io fa zao nefany. Ny famonjen'Andriamanitra anao tsy miova. Ny vonjeny ianao dia ampihirahanao izany androany. Hoe za Jesosy hira ho aminao hifaly hiravo amen. Satria mihira ho anao satria fantatro ny famonjena ho anahy. Amen. Ataontsika izany hira mahafinaritra izany. Hira ho anao ankalaza anao Kasi sabako sarbidin famonjena. Hira gusto ifali rabu sakini rawanawa hira wanawa akalaga nao gusto kasi sabako sarbidi famonjena nende sakalala kwa Kaulina sigalina yareta kudai kutoka Kaulina yareta Izane nefa Oh my God
Apitrai Jesosy. Takitsapaka. Sarobidy. Ifamonjena ho ahy. Hallelujah. Dede sandangala Tishamilalaku Taurina Fisalina Nuyaretaku Nuyaretaku Sana ne papomeke magpikta Jesosy Pabumbaika Takitsapaku Sarobidy Ifamonjena ho ahy. Amen. Hallelujah. Amen. Jesosy. Tsika ravana malala raha mahatsapa foana isan'andro. Hoe tena sarobidy aminao zany famonjenanao zany. Ny mpianatra ravana ny Paoly apôstôly tena nahatsapany zany mihitsy. Ary teny ambavany foana zany. Tsy volamena na vatosoa no nividianana anareo izy Paoly. Fa narahasoan'i Kristy. Halleluja. Ary tena sarobidy tamin'izany famonjena zany. Mahatsapa foana izy. Hoe za tinge olona tena tsy tokony nandray anahy dia ampahany faran'izay kely tamin'izany famonjena zany. Tsy mendrika anahy zany. Fa tena nomena ahy. Amen. Natsapa ny ravana Paoly. Ary nataony sarobidy taminy. Tsy nisy zavatra lehibe tamin'ny Paoly. Mihoatra noho ny famonjena azy zany. Zany ravana. An'ny kristianina zany. Fantatrehana tahaka ny ahoana ny fahatsapanao. Azany ianao fonjena zany. Tsy nampaninona ny Paoly zany fiainana teto an-tany zany. Tsy problème n'izany teto zany ravana. Ary mbola niteny azy izy hoe fahafatesana. Inona ny mihoatra ny fahafatesana ny fahoriana? Inona ny fahafatesana? Inona ny fahoriana? Ratsy noho ny fahafatesana ravana malala. Fa ozy izy mbola zany ny azahoako tombony. Halleluja. Tsy olana taminy ny zavatra teto satria azo noho ny famonjena. No tanany ny famonjena. Hitana ny lalatsara dia nizorany ravana malala. Ary tsy nisy natakarina n'izany intsony. Tsy navelany votsy teo am-pelantanany intsony zany. Azo n'indray mandeha zany dia tsy navotsony intsony zany. Amen. Satria fantany fa sarotra. Sarobidy taminy. Ary efa tsy tokony nahazo an'izany izy nomena an'izany. Ravana malala. Tsika reto. Tsy tokony nahazo an'izany tsika. Tsy tokony vonjena zany tsika. Tsy tokony hanana zany fiainana eo anilan'i Jesosy zany tsika. Ny mpianatra nge rehefa no nitenenan'i Jesosy an'izany. Hoe any amin'izay itoerako no itoeranareo. Ny mpianatra 12 lahy
izy tsika no ilahatra amin'izany, izy tsika no ilahatra amin'ny olona zay tena hoe natsony Jesosy mivantana mihitsy teto tany, fa ianao koa nefa ambany tongavana izany. Any amin'izay toerako ny toeranareo, ao an-trano iray kosa izy misy toerana maro. Amen. Ho andeha zao dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Atsika nge zany rapana, inona ny zavatra tsara no izany rapana, fanantenana nge zany, fifaliana nge zany. Tianao Jesosy, sotranao Jesosy ny amin'ity fandarana misy andrata ity. Misaotra fa tena mafana ny fonay, tena renany anatina ihany mihitsy Andriamanitra, fa tena sarobidy amin'ny tokoa izao famonjenana izao. Anaty izany foana fotsiny azy, nanaovana misy andrata isan-kerinandro, dia iany Jesosy tena ampy, anefa mbola mihoatra lavitra noho izany nge nataonao anay, ny fanahinay nge vonjenao fa ny nofonay koa nge mbola tsy ataonao ambany zavatra. Tahinao nge zay Jehovandriamanitra, jerenao zay rehetra maharary anay, jerenao hatramin'ny atsipiriam-piainana rehetra Jesosy. Tena hoe lehibe zany fitiavanao zany. Miara-miaina aminay mihitsy ianao, miara-mivoaka sy miditra aminay ianao, ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra hidiranao tsy haritra avokoa, ary dia jerenao avokoa Jesosy. Isaorana anaranao masina zany. Raha ny fiderananao zany Andriamanitra tsy ho ampy, na rovinana roviana Jehovah tsy ampy zany fiderananao zany, fa saingy indrisy Jesosy zay mba vitanay, zay mba azonay natao aloha androany, fa fantatra Andriamanitra fa mbola hideranao foana zay hatramin'ny rapiso tontolo, mbola hideranao zay Jehovah Andriamanitra. Anome voninahitra ny anaranao eto zay. Ankenao isandatra tao anatin'izao fotoana izao, amin'ity sabata masina ity, raisindray ny toeranao Jesosy. Raisindray ny voninahitra Jesosy, fa mendrika anao indrindra zany. Voninahitra anao rery any, hatramin'ny taloha indrindra sy mandrakizay. Haleluia. Amen. Zay ny fotoanantsika teto ry hapana malala. Ny anankiray farany fanaovantsika feloma, dia pita ho any amin'ny fandarana afaka fiambinantsika. Amin'ny heriny indray tsika miaonety, mbola sotraina amin'ny raha lanitra tsy miaonety ka itsika amin'ny heriny lanatsiny, amin'ny heriny androanka tsy misy ny misandrata, lanatsiny indrindra, fa amin'ny tapabolana indray tsika fo miaonety ao anatin'ny fandarana misandrata. Fa iny tompo atsika rehetrarehetra paonsapa daholo, zay nazo natolotra androany mahereza daholo isika rehetra. Amen. Venite tu, mi fianako tayo. Ilumanusa kwa kukura zaba muralo. Nisaya nambabuai hirini pangkampana. Angkitu suyan bongova. Ifa pejabi nidi sutani nilala. Nipiri satirera pani tispite. Sisipano anulutu nitu kuniyato. Angkiti suyan bongova. Suyan, Fatayano Suyan, Panisano Suyan, Papaputano Jabatena fituka Tiremana Kisam Abuna Fialunana Tamaru Manutina Tuetatima Ununa Anche iti Suyan Bovana Suyan Fatayana Suyan Panisano Suyan Papaputano Suyan Fatayano Suyan Panisano Suyan Papaputano
Suyani fa italiana ina funo Suyani fa na tubaka Mazali sao Ilala kumalo mahatu Timampana Tatiana Suyani tantana Isakini alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa. Mivavaka fiambenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiambenana Vavaka fiambenana sambatra izay volanihaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-tolambarazarako. Ny alohan'ny fiambenana amin'ny alina no maso mba isaisainako ny teninao. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray lasina babalala no antsika amin'izao fotoana izao dia faly mihitsy ny tenako miarabanao eto tonga soma tsara atao anatin'izao fandarana izao dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ary indrindra manonona sabata finaritra ho antsika rehetrarehetra izay tonga eto androany dia tetena aminao hoe tsika sendrasendra mihitsy akory ny atongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ny atongavanao eto dia mieritreritra hoe fa maninona eto ary fanatsoana mihitsy ianao androany. Halleluia. Da iny tompony antsika rehetrarehetra tonga soa dia bon sabata arabaina koa natratra ho sabata finaritra dia ho sabata fitsarana ho sabata fafinaretana ho anao any ho sabata fanafana ho sabata fanasitranana ho sabata famenoana ho sabata tena hanananao an'izany hoe aim-panahy mihoatra noho ny hatramin'izay zany ampiakatra ny finoanao ampitsiry ny fanantenanao dia afeny fifalinanao ho tahiny tompony antsika rehetra tahiny tompo mino zany ndalo tsika hivavaka Amerika fotoana ampiretan'Andriamanitra dia ampiaraba ihany tsika rehefa avy eo andao vanosika zoky fiainanarakoto hivavaka miendrika ny fotoana ampiretan'Andriamanitra zoky fiainanarakoto anao ny fitenenana. Jesosy pasteur miaraka hivavaka ary tsika Andriamanitra sotranao indray izay raha mbola afaka miantso fianaranao amin'ity alina ity. Ianao ilay Andriamanitra izy hatray ary mandrakizay. Ianao ilay alfa sy omega. Ianao ilay fiandohana sy fiafarana. Te hilaza aminao indray izay androany. Ianao ny tompoko sy Andriamanitray maminay ary tena tianay. Tanterao ny teninao Andriamanitra manao hoe tiako izay tia ary izay fatra-pitady dia hita. Mangeta hitanao ny fanahinay, ny fonay, ny aminay rehetra ary te hitanao amin'ity alina ity.
te hitanao sy ny voninahitra ao ary koa ny fahalebiazanao Andriamanitra. Ka manatria feno izao fotoana izao ianao any amin'ny voninahitra ao izay rehetra miaino sy mangetahitanao amin'izao fotoana izao, na ny lavitra na ny akaiky, tehirizy ireny Jesosy mandrapatonga anao eny amin'ny raha ho any lanitra ary ny sisa ho avy dia ny fiainana mandrakizay. Da isahady koa ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto Andriamanitra mba ho fantsipiterana andravana amin'ny fanjakany devoly, satria ny zavatra fantatray anio Andriamanitra fa na dia anankiray monja ihany aza ny resy lahatra amin'izao fandaharana izao dia hisy fifaliana lehibe any an-danitra dia miara-paly aminao izay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka ny amin'izao fandaharana izao. Da io sahady ny teny izay entin'ny mpanomponao eto Andriamanitra, satria ny teninao dia iaina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny teninao mantsy ny teny tsy mba maty fa haritra mandrakizay. Ao koa Jesosy pasitera izay amelabelatra izany teninao izany, ny fanahy masinao anie Jesosy andrakotra azy ara-pitenin'ny lelany mba ho tafitany amin'ny tsirairay avy ny famelabelarana sy ny teninao izay hotoriana eto amin'ity androany ity. Dia ao koa Jesosy tsy adinonay koa ny vavaka izay entin'ny mpanomponao asandratra ho an'ny Madagasikara-nay, satria ny vavaky ny marina Jesosy dia mahery indrindra. Voninahitra ny eo anao ray zanaka sy fanahy masina. Aleluia, amen. Aleluia. Misaotra bitsaka anao azoky fianarana tao anatin'izay vavaka mamy be izay nentinao izay. Jesosy maliky tenao dia mitombotsy azy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Dia misaotra bitsaka ihany koa ny mampionitsika tao anatin'ny misandrata izay nentiny teo. Minao fa nahery daholo isika tsirairay avy. Anao hira anankiray isika fa andolo antsika izara tsodrano. Resoarina tsodrano Resoarina tsodrano ao amin'ny Salamo faha-efapolo andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-telo ambin'ny folo no vakiko aminao androany. Io ny tsodrantsika androany. Salamo faha-efapolo hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-telo ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny aran'i Jesosy. Ianao Jehovah aza miaro ny anitra anao tsy ho amiko. Aoka ny famindraponao sy ny fahamarinao hiaro ahy mandrakariva. Fa nanodidina ahy ny fahoriana tsy tamboisaina. Nahazo ahy ny eloko ka tsy mahay mijery ahy. Maro noho ny volondohako ireny ka reraka ny foko. Aoka ho sitraky ny fonao Jehovah ny hanafaka Jehovah fangana hamonjy ahy. Aleluia. Dia izay koa ny tsodrangoko aminao hoe Andriamanitra anie tsy aro ny antrany. Izany hoe tena hiantranao Jehovah. Aleluia. Tsy ho arovany ny antrany tsy rotsaka amintsika fa te hiaro atsika. Hiaro atsika entina amintsika ny antrany Jehovah. Aleluia. Dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Raiso ny tsodrano dia ho tahiny tompo isika tsirairay avy. Misy hira tedavy zay fa dia tsy hitako ato anaty tibatsony. Miala tsiny aminareo fa mahavarina misy hira tedaviko tsika mba hatolotra atsika dia tena tsy hitako ato intsony fa aleo hovaina. Aleluia. Aleo hovaina fa tsy maninona. Izy mahay mitsatoka an'izao anao kira anankiray tsika. Aleluia. Ataotsika kikilalao ty. Mandra-piarahako anareo dia misy hiry ty alefako kely fotsiny ny roa segondra aminazy dia samy manohatra hoe izao zany hiry zany. Aleluia. Ao ary alefako roa segondra nareo miteny rehefa avy eo anatiny any hoe izao le hira. Zahako anonona tsodrano dia rabanareo. Ao ary.
zay le izy de samy mamina vina iny ny zany izy zany zay no izy ataontsika rehefa avy eo ray solotsodrano ary iza no arabaina voalohany Anglina Rodriguez Arabie Saoudite Indonésie Suzelle Suisse Kadaka Malala France Malaysia États-Unis Someva France tonga soa artisanete Madagasikara France Itody Melina France Mirarandre Malala Allemagne Erika Rak France Marie-Jo États-Unis Lovletina France Razana Monika Koweït Dubaï azafady Miasubianzana Arabie Saoudite Ranosy Olga Koweït Sandola Koweït Erika France Bersava Koweït Someva France Mirarandre Malala Allemagne Fenarakoto France Kodanela Belgique de Sospandresy Madagasikara Yama Koweït Manatana Canada Anosy Elisabeth Madagasikara ndre mahafinaritra mahita anarany Madagasikara tafiditra Anglina Rodriguez Arabie Saoudite Thierry Albenza France Jesosy Mandrakizay Tody Jesosy Mandrakizay Allemagne de Kadaka Malala efa notaneniko teo Anglina efa notaneniko teo Verserina France Antra Clarisse Madagasikara saotranareo any Madagasikara Antsony Apôstôly Madagasikara saotranareo foana e Halleluia zareo misy fotoana misy reo tafaresaka aman'olona tsy nandre sarotra ao Madagasikara ny tena sarotra mihitsy zany io araka fandarana tena ohatrany hoe tsisy azo atao mihitsy de mandinika indray mahita ny zoky anay sy zoky miady zany Charline satria Antra Clarisse Nanosy Olga ry Olga azafady Anosy Elisabeth de ohatrany Halleluia malahelo nareo ina lina lojiny avo izy lina hoe lojiny avo sy tso iamfa teo anao izy marina ty anà iana foanany iraiko izy mampionona alojiny avo izy fianarakoty lojiny avo izy Anglirina Azany Apôstôly tonga soa sao de fantso ny fitiavanao ny taon'Andrianina ozy tojo iana foanany iraiko izy ny avo rojiny avo marina daholo nareo rojiny avo zay ina ataontsika veo ianao foana no iraiko ndao iran'izany tsika androany orinao ataontsika tsatotsatoka ohatr'izay foana de zay mahamarina folo mahazo cadeau Halleluia zao ary ina ny azontsika anamboarana amezam-boninahitry n'Andriamanitra ary zary avana nanomboka tamin'ny maro moa tsika sisy fandana tsy afaka nijoroambe tam'teo fa tambatra androany le izy nanomboka tamin'ny larobia teo nisy zavatra izay tena hoe azo lazaina hoe ngezabe nindramina voataoko napetraka tamiko zany tao ampiasana anay de zavatra io tokony tsy maintsy fitaina androany farafatarany raha ny tena marina tsy vita io zavatra io tsy tokony ho vita io tena ampanetretena tsy vita le izy raha ny tokony ho izy fa sahako ny teny tamin'ny tao ampiasana anay hoe vitako zany fa zao fotsiny hoe angatahako zafady indrindra za moa tsy miasa fa zoma hariva zao fotsiny ny condition napetrako alao hiasa ny zoma hariva de vitako le izy zany tokony tsy ho vita tena azo lazaina mihitsy hoe ohatrany hoe mission impossible le izy azo lazaina hoe mission impossible fa zany teny hoe vitan'izy Jesosy io vitako eo mantsy atao ampiasana fa meo hatramin'ny zoma hariva fa tsy vitako zoma maraina fa zoma hariva de eny ary misy fotoana enjehanao anatin'izany misy tena mikaonty na ray minitra ary mikaonty de misy hoe ambotra programme zay mivady hoe mety possible ho aza tsy ohatry ny isan'andro programme mandritra ny 3 andro aloha manao tokany zoma
dia mifampizara asa kely tato an-trano zay mivady zany matetika mantsy zahako zany aloha avy miasa iny ny atoandro dia maka ny zanaka mianatra avy mianatra dia fanamo marak'izay mampionona ny lasa maka mpianatra zana metraka tamin'ny tampon-trano vitako tena vitako dia eritreretinareo zany hoe misy hatramin'ny minitra sy ny segondra amin'ny compte dia misy zavatra zao ohatra hoe toerana tsy tokony hidirana intsony 11h45 amin'ny 12 latsaka fefany io toerana tsy tokony itoerana io rehefa tonga ny amin'ny 11h45 dia mivoaka daholo mipiasa anatin'ilay orinasa ray manontolo dia midy ny vavahady tsisy mamaly ny telefona tonga dia hatramin'ny 12 ora sasandray io vovo ary tsisy nizaniza afaka tsy fantatry ny olo zany tsisy nizaniza afaka manao ankoatran'izay fa zako anatin'izany zavatra zany raha manenjika zavatra maro dia tena misy tsy maintsy mangataka zany miangavy olona hoe ao za mba aloha mba hiditra ao fa latsaka fefa mihitsy any tonga any zany hoe olona reo latsaka fefa miala eo efa manomboka any amin'ny 11h30 any zareo dia efa mimakomana manala ny akanjo fiasana mamono machine manapika ny jiro sy ny sisa tena mazana 11h30 dia efa tsisy mihetsika intsony ny olona fa 11h45 mikatona ny zavatra rehetra fa za kosa dia ao amin'ny toerana io jereko ny lera 11h48 any tokony ho tonga ao nandeha mafy sady miakso an'ilay olona miteny manao hoe tonga ano azahako 11h43 2 minutes fotsiny avao an'ilay anina fa fambaraiso aho dia misy fotoana misy miteny eo amin'ny saina hoe aza atao zany aza manao tsy vitsy zany dia tonga ao an-tsaiko foana ty mantsy mba zavatra iainako mihitsy zany ty fiteny frantsay ty hoe ce qui tente rien non rien zany hoe tena raha tsy mitente ianao raha tsy manandra ianao tsisy ninao azo ny olona manandra na ny azo zany ny afaka ny azo fa rehefa tsy manandra dia tsisy ninana tena ianao dia zay zany ny azy zany hoe ce qui tente rien non rien dia zay hoe tenteko ty tena tonga dia tena ty 43 aza tonga mba miangavo mo ahy androany fotsiny any anao an'izany fa zao mba raiso aho nahary zany rado izy le olona atoka ny olona rehetra tena menomenona amin'izany ny sefretrretra fa tokony hidy daholo zany hoe orinasa ray manontolo tsy hidy andray anahy nefa raha vo tsy vita raha te an'io le 11h45 aho dia tsy vitako le hatramin'ny zoma hariva tamin'ny larobia io zavatra io omaly azafady omaly reo zany raha te an'io le 11h45 io dia hatramin'le andro any hariva tsy vitako satria mifampiankina daholo ny zavatra rehetra io zany Jehova ampahitao fitia atsoky le olona dia tsy tezitra aloha le olona zany le rado anao zay abedanay na ro za aizany te ohatra eo amoay zany mba raiso azazafady fa tena 43 ianao tonga eno nefa tonga dia 48 ny ao anatin'ny GPS lalana eo amin'ny adiny ray eo makany fa eny ampandehanany hoe memidina ny durée 47 46 45 fa tena 43 pile tonga eo am-bavahady tia ao ampavoay tonga dia mivoaina tsisy olona mitezitezitra ny sy nilongolongy fa sy nandray anahy dia ozy izy le olona andrena nisefiko zao izy efa tezitezitra daholo izy ny olona hoe fa maninona no misy an'izany hoe mandray olona anankiray mitokan'izany tsy azo atao ke zany fa ianao rera rado nanaovana an'izany zay misaotra betsaka tena zarevana tena resy lahatra fahita-pity zany fa za daholo reo olo reo ianao zany gasy kely ty dia ampiandry fiasana ray manontolo tsy hidy fa hiandry anao amin'ny 2 minutes fa oza hoe Jehova vita io raha miaraka aminao fa tena vita alleloia dia inona ny zavatra toy vita daholo ny zavatra rehetra tonga ny andro any hariva vita tena amin'ny antsipiriany za rehetra sisa mipiasa tamin'ny hariva teo nanidiny fiasana fa tena nijery lavitra tena hoe misaotra Jehova misaotra hitako hoe tena tao anatin'izany fiasa zany dia mbola ny zavatra ray ihany koa nafinaritra be mihitsy ny zavatra ray anankiray koa misy fahaiza-manao anankiray izay natolotry ny fanahy masina anahy
misy zavatra zay zany misy machine ampiasaina de io machine io misy fomba fampiasana anazy de misy zavatra tsy azo atao amin'izy io tsy vita amin'izy io fa torona faramasina saina revana de misy fomba fampiasan'le izy izay tsy voranisina anao natao tena avitako an'le zavatra ao anatin'ny fotoana fohy mbola anatin'le fanenjera le fotoana daholo zany de kakabe mpiaramiasa tamiko hoe efa zao azo atao de rehefa efa zao azo atao de androany am'izay za nisy mpiasa tsy teo maly fa nahita de efa le mpiasa anankiray nahitan'le nanaovako an'le omaly am'izay andehanao ohatran'le ataoko de ozy izy le anake tsy possible anke zavatra ataonao zao de ozy le anankiray hoe possible azy izy fa raha dy nanao an'io maly de eko izy mitemboramora enjana be raha ozy izy le anankiray fa tsy an'le anankiray sady manao zavatra eo odiko tsena fa zao teny le anankiray enjana be raha ozy izy fa raha dy nampianatra ny nanao an'io maly de mianatra manao an'le izy am'izay ry zareo mianatra manao an'le zavatra nataoko maly de lasa zavatra fanao ao ampiasana ilay zavatra izany hoe action tsy fanao zany action tsy misy mpanao am'le machine le izy fa tena nitorona fanamasina saina hoe ataovy io misy zavatra kely zay atao fa vita tena ozy hoe Jehova sotra petsaka tena tsapako hoe manandratsika ny masony vahoaka ny andriamanitsika ary tsy mamelatsika vabaraka fa rehefa tafimy voninahitsika mahita misokatra ny lalana rehetra fa tena tonga de vita le zavatra vita ny haiko ny olona hoe gasy rehefa manao zavatra rehefa izy no teny hoe vita de vita fa tena vita halleloia raha ny tena marina raha hoe mahavita an'izany asa zany ozy ny fomba fiteny hoe superman mahavita an'izany fa za tena hoe superman Jesosy miaraka aminao fa tena men'Andriamanitra hatramin'ny minitra sy ny segonda zany mikoanty tena teneniko anareo tsisy fotoana raniny zany hatramin'ny minitra sy segonda tena mikoanty fa vita tena vita ho an'Andriamanitra ny voninahitra tena faly be mihitsy ahako tao anatin'izay tahiny tompo Claudia Razaka vonika andefa an'le lien papaio Claudia tonga soa koa Claudia tonga soa Felana Rakoto body ravolomboangy rahavaviny Felana Rakoto tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ndao ary anao hira anankiray tsika de aoriny anirihira io mba mandratakoa nareo ndao mba metsika voninahitra Andriamanitra zany rehetrarehetra zany tsy misy herin'ny tenako na de ray fa na ny tolotsaina na ny herim-batana na ny fahaiza-manao na ny fahita-pity amin'ny olona zay tokony miankina aminao am'zany zavatra zany de tena hoe fanamasina daholo no miaso anatin'izany omena azy ny voninahitra averina ho azy ny voninahitra fa ny zavatra tsapa de zao miavaka itsika miavaka Andriamanitra voninahitra sorata ary zay mba fitsona vavolombelona azo no soratana fa hiambira anankiray tsika de aoriny andirite vakiko fitsona vavolombelona de hitra mitoroteny avatra antsika tahiny tompo daholo Fitondra fiadana na mandraikisa
pourquoi ton coucou fianao no tompoko hoe nangalaina tsy ratsaratsaina zaho tsy angaina fa tsy takatry ny saiko karayaza ndraiky ianao foana ny raiko tsy tatanaratsako tsy takatry ny saiko karayaza ndraiky ianao foana ny raiko Alleluia. Sotran'Andriamanitra amin'ny niry iny mahafinaritra be niry iny. Dia misotranareo ihany koa nanaiky Jehova volombelona. Maka fitsona vavolombelona vitsivitsy ary dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa lasalasa ihany koa ny fotoanantsika. Ahoso ameva hoe dia ray Jesosy malala tompon'ny sabata. Vita soamantsara ny anemana dia hiditra sabata fafinaretana nahazo fahasalamana hatrany mbola eto mianakavy. Alleluia. Amen. Toetra soamefa. Omarina atinay son'Andriamanitra mbola afaka nanatrika fandanet dia nanome sakafo trano sy tafo ary akanjo sy tafy. Alleluia. Bao ny sabata olo isika rehetra. Amen. Kekerandrena solo Madagasikara iamaka hoe tonga soa daholo. Hoy zoko mihaja hoe tanay Jesosy niaro sy nitantananay mianakavy kely raha misaotra Jesosy nanasitrana sy nameranay dia mbola nomenao zaza. Nomenao zaza fa tsy zaza kosa. Nomenao zaza izay mianakavy dia raina Jesosy. Halleluia. Hoy Evelina Rodriguez alleluia. Dia raina Jesosy fa dia vita soamantsara indray ny anemana lamina tsara daholo na ny asa na ny fianarana ankizy. Ohatran'ny Jesosy fa mbola velonena natratra zao sabata masina fitsarana zao indray ho azy ririhany any voninahitra. Alleluia. Amen. Fitisan-dapitiavana tonga soa, razana zo Sylvie tonga soa, Tsirana Moramelina tonga soa ihany koa. Hoy Lina hoe ary tsy Madagasikara aloha misaotra n'Andriamanitra lehibe fa navita ny anemana tena nandehibe. Misaotra azy koa fa nafinaritra ny tontolo andro any. Tafoana tamin'ireo olona efa ela tsy hita, vita lamina ny asa aman-draharaha rehetra dia tafody soamantsara ato an-trano. Faly mahita ny ankonako indray dia raina Jesosy voninahitra ho azy ririhany. Amen. Omerandre malala hoe dia raina Jesosy fa nisy doseny karakara izay dia vita soamantsara ilay izy. Dia sady nahazo teny mamy tamin'ny mpiara-miasa koa androany. Voninahitra ho an'Andriamanitra ririhany. Halleluia. Amen. Be zany. Elana miariny ana Frantsa tonga soa. Hoy Suzelle dia raiko Jesosy fa nisy nanome cadeau bon d'achat na 100 francs suisse zany. Izy androany. Halleluia. Sady narovany sy nombanan'i Jesosy ihany koa ny tontolo andro iray mianakavy kely androany. Halleluia. Voninahitra ho azy ririhany. Amen. Halleluia. Misaotra n'Andriamanitra hoy baeta tsara raha fitantanana ny tontolo herinandro natratra zao sabata masina fitsarana zao. Salama tsara nomen'izay zaza ho anay mianakavy ho an'Andriamanitra reny voninahitra. Halleluia. Amen. Hoy raha lahatondra alleluia dia raina Jesosy fa nisy zavatra anankiroa
ny riko tao an-tsaina izay dia tanteraka daholo izy aleloha dia koa Jesosy fa niaro any menakavy kely sady nanome sakafo zaza ho anay dia vita soamatsara koa ny asa mandrara rehetra. Aleloia, tsara Jesosy. Farany hoe Erika tsy farany fa mety hoe alohan'ny farany ndraiky Jesosy mbola notahina zay menakavy kely nandrisany anemana iny dia mbola nitafiana iresin-tanjaka no mbola nomeny fahasalamana sy sarovany tamin'loha zay ihany koa. Amen. Tsara Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra anareo nanome voninahitra an'Andriamanitra amaly fitehanareo ane Jehovah Andriamanitra. Ndao atsika hita hoe vitra mitoroteny entin-dralahintsika Jonathan dia nantoroteny-tsika izay entiny dia miveny entiny tena ka mifamelabelarana. Jonathan, anao ny fitenenana. Alleluia. Mankasitraka indrindra pasteur name fitenenana dia faly be indray androany afaka hizara ten'Andriamanitra ao amintsika tsiraray avy dia androany tsika riavana malala dia hiresaka momba ny fankatoavana an'Andriamanitra. Raha asiantsika lohateny kely zany zao ten'Andriamanitra hotoriana zao dia tena hoe tsotra be hoe ny fankatoavana an'Andriamanitra. Zavatra matetika zany teny zany fa hentsika foana hoe mankatoa, ilaina, mila tsika mihaino tenin'Andriamanitra. Fa matetika zany dia mandalo amin'ny sofontsika fotsiny koa dia nona fotsiny mihaino tenin'Andriamanitra eny tsika, mihaino fampaherezana eny tsika dia mandalo fotsiny ihany. Fa androany ry havana malala tena hoe tiako hiapakany anatin'ny fontsika mihitsy zany teny zany hoe mila tsika mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Zava-poana ny fianoantsika toriteny zava-poana ny fahatongavantsika eto isanandro raha tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra isika. Mety mangataka fitahiantsika, mety mangataka valim-bavaka isika, mangataka fanasitranantsika, fa nefa tsika tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia tsy miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Fa ny fankatoavana an'Andriamanitra ry havana malala dia mahatonga an'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika, mahatonga ireny teny fikasana be da be ao anatin'ny baiboly ireny. Hotahinanao raha mivoaka, hotahinanao raha miditra, hotahina ny ateraky ny kibinao. Reny rehetrarehetra reny, reny teny fikasana ireny dia mila fankatoavana ten'Andriamanitra aloha ireny vao ho tonga eo amin'ny fiainantsika. Ndao antsika hijery tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray ao anatin'ny baiboly izay hoe tena nanana an'izany fankatoavana an'Andriamanitra zany. Tena lehilahy anankiray tena hoe nankatoa an'i Jehovah. Raha iso any amin'ny baibolinao hijerevantsika hoe ahoana ny toetra n'olona anankiray mpankatoa, ary inona ny vokatsoan'ny fankatoavana izay azony mpanompo anankiray. Dia hitantsika izany teny izany eo amin'ny Genesisy. Genesisy toko faha 2:20 dia vakiantsika aloha ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Somary ho dingadingantsika ny ten'Andriamanitra fa lava be. Dia fantatritsika loatra raha vao ny teny fotsiny azo hoe Genesisy toko faha 2:20 dia fa nisy nalala tany amin'ny toerana nisy azy tany fa ny tantaran'i Abrahama. Dia tantarana ny ankizy kely ary zany tantara zany daholo fa averintsika mihitsy zany, verina tena hoe averina ny anatin'ny fisainantsika, ny anatin'ny fontsika any hoe ilaina ny mankatoa ny ten'Andriamanitra. Amin'izao andro farany izao manko efa ohatry ny hoe haitsenjery fotsiny zany tantaran'i Abrahama zany, haitsenjery fotsiny ny tantaran'i Davida, haitsenjery ny tantaran'ry Mosesy, fa reny efa dia tena hoe fampianarana ho antsika mpanompon'Andriamanitra ireny. Dia androantsika raha maky an'ity tantaran'i Abrahama ity indray dia tena hoe angalantsika fampianarana indray. Vakiantsika ny teny Genesisy toko faha 2:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry dia manao hoe nizan'Andriamanitra toetra ny Abrahama. Rehefa afaka izany zavatra izany dia nizan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama ary hoy izy inty ary hoy izy: eto ny zanakao ny raha tokanao izay tianao dia Isaka, ka makanesany amin'ny tany Moria ary atero amin'ny
ary atero any izy ho fanatra ho dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Eto zany fantatritsika loatra fa i Abrahama sy ny vadiny dia efa nandritra ny taona maro ny andrandra zanaka. Dia efa antitra izy mivady vao nahazo zanaka dia nahazo any Isaka. Fa eto ry havana malala dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama hoe atero ny zanakao ho fanaritra ho dorana. Ilay zanaka tianao izy ilay ten'Andriamanitra, ilay zanakao lahatokana atero ho fanaritra ho dorana ho aho. Vakiantsika ny toeran'ny ten'Andriamanitra. Tsy vakiantsika ilay toerana eo fa dinganitsika kely. Genesis 2:20 any dia ny 9:7. Genesis 22:9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany izy, izay efa nilazain'Andriamanitra taminy izy, dia nanorina ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia namatra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambony kitay. Ary Abrahama nanindra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoana ny zanany. Eo ry havana malala, eto Abrahama zany dia tena efa vonona mihitsy andeha hamono ny Isaka zanany. Satria izay no tenen'Andriamanitra anazy hoe andana hozy izy hozy Andriamanitra ho atero ny zanakao atao fanaritra ho dorana ho aho. Dia jerevantsika ny toetra ny Abrahama eto hoe tsy menimeny ny Abrahama. Tsy nitady excuse Abrahama hoe efa elana iny niandrasako ny Isaka Jehovah maninona no andeha ho atolotra ho fanaritra ho anao indray izy. Fa ny nataony dia nakany amin'ilay toerana naniran'Andriamanitra anazy izy dia napetrany ny zanany. Andeha ho vonoiny mihitsy satria izay ny didin'i Jehovah hoe andana vonoiny ny zanakao. Andana atao fanaritra ny zanakao ho an'i Jehovah. Nankatoa teto Abrahama. Ary zavatra tena tsy mora teo amin'ny Abrahama zany satria hoe zanakao zao ve ny andeha ho atolotra ao. Zany ny zavatra mavesatra indrindra angamba ry havana malala. Zanaka zany dia tena hoe tiany zany ary mamy zany ary miatra manainy zany raha ny zanaka misy mahazo anazy. Fa ny Abrahama teto dia lehibe ny fankatoavana an'Andriamanitra noho ny hoe zanaka. Natao lohalarina zany teto ny tenin'Andriamanitra, natao lohalarina teto Jehovah. Dia zao ry havana malala, Andriamanitra koa Andriamanitra tsy hoe ho mpamono na hoe Andriamanitra tena hoe mpilavany fa mizaha toetra antsika izy. Jereny hoe hatraiza ny tena fankatoavanao anazy. Teto Abrahama dia tena nijereny hoe hatraiza ny fankatoavany ty Abrahama ty anahy. Mety voafetra ve mety hoe amin'ny alalan'ny zavatra ohatr'izao avy izy ny ankatoa anahy fa rehefa zavatra ohatr'izao izy tsy ankatoa. Fa ny Abrahama teto dia ninona nangatan'Andriamanitra taminy dia nankatoavana zany. Ary jerentsika ny valim-bavaka fa Jehovah Andriamanitra tsara. Hoy izy ilay tena Andriamanitra toy izantsika ny ilay vaky teny. Genesis 2:20 Genesis 22:11. Fa niantso azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama ao. Ary io kosa izy inty aho. Dia hoy izy aza maninitra ny tananao amin'ny zazalahy. Ary aza maninona azy akory ianao fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny lahy tokanao. Ary Abrahama ny erika nijery ka indro nisondro lahy teo voany voasaringotry ny kirihatr'ala ny tandrony. Dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra ho dorana ho solo ny zanany. Amen. Aleloia. Teto ry havana malala dia tena hoe na Andriamanitra ary ny teny hoe hitako izy izy ny fitiavanao ahy, hitako izy ny tahotra ao ahy. Fa na ny zanakao ary nozy izy vonona fonao ho anahy. Zany ry havana malala ny tena fankatoavana. Tena hoe olona anankiray tena nankatoa dia zao jerentsika amin'izay ny valin'izany fankatoavany Abrahama an'Andriamanitra zany. Eto amin'izay ndao ny vakiantsika ny valim-pitiany azy ny Abrahama tao aorian'izany. Genesis 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niantso amin'ny Abrahama fandroany tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe ny tenako no ny aniko hoy Jehovah
satria nanao zany zavatra izany ianao ka tsy niariny zanakao ilalay tokanao dia hitanao tokoa ao ary amary dia mariny taranakao ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra sy tahaka ny fasika izay ny amoron-dranomasina. Ary ny taranakao azony vavadiny fahavaliny, ary amin'ny taranakao no hitahinan'ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Amen. No tahina teto Abrahama tao aorian'ny fankatoavana, na ny zanany voatafantatritsika loatra fa avy amin'ny alalan'i Jakoba ny tahinan'ny firenena rehetra, ny tahinan'izany Isaka zany. Zany Isaka zany dia tena lehilahy ny sandratra, tena lehilahy lehibe zany Josefa zany, lehilahy lehibe tena ny lasa nanjaka, lasa nanapaka firenena maro satria avy amin'ny Abrahama zany rehetra. Nankatohan'Andriamanitra Abrahama. Tsy raha ny teny Jehovah hoe zao atao dia nataony Abrahama zany satria fantany famasoana azy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Androany mitodika amintsika sy ianao zany teny zany, ry havana malala. Ianao androany mety mangataka zavatra amin'ny Jehovah ve ianao? Maniry ianao hositrany, ianao mety ao anatin'ny aretina ianao, mety maniry ianao ahazo vady, mety maniry ianao ahazo zanaka. Tsy haiko inona ny zavatra irianao, fa androany ianao raha mba tonga mivavaka eto any ianao aza enona fotsiny ten'Andriamanitra izay raha eto. Tenena hoe ajaojao ny fahamasinana, tenena hoe manajany andro sabaty, tenena hoe manetre tena, tenena hoe manana fahadiovam-po. Aza enona fotsiny reny teny reny. Tenena hoe tiava namanao tahaka ny tenanao, tenena hoe tiava ny fahavalonao. Reny teny rehetra reny aza mitsangajanga, aza manandriamanika afa fa izao ihany. Aza enona fotsiny reny ry havana malala. Andao tsy ho enontsika fotsiny reny fa ho ankatoavantsika eo amin'ny fiainantsika, entintsika miaina ny fiainana andavanandro eny, mandeha mianatra ianao, mandeha am-pianarana ianao, mandeha miasa ianao, ankatoavany ten'Andriamanitra mba hitahin'Andriamanitra anao. Dia ho aseho an'Andriamanitra aminao koa fa izay matoky anazy, izay mankatoa ny teniny, izay manaja ny teniny dia ho tahiny tahaka ny nanaovany an'i Abrahama. Dia mino fa voaray antsika tsirairay avy zany ten'Andriamanitra izany, manomboka androany tsika zany raha ho zaraina ny teny dia ompian'ny mpankatoa daholo tsika fa tsy ompian'ny mpanadino ny ten'Andriamanitra. Dia tahiny Jesosy daholo tsika tsirairay avy, voninahitra ny dia ho azy irery ihany. Aleluia. Amen. Aleluia. Tsotra betsaka anao rahalahy Jonathan tanatin'izay vavaka tamin'izay toriteny mahafinaritra be izay. Jesosy anie amary fitianao dia tombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana ny asan'ny tompo. Aleluia. Tena mahafinaritra be anao ilay toriteny satria fohy mafonja hatrany amin'ny voalohany hatrany amin'ny farany. Tena hoe mahafinaritra be mihaino azy. Misaotra rahalahy Jonathan, tena hoe tsotra ilay toriteny fa tena mamy. Aleluia. Mankasitraka. Jesosy amary fitianao. Tombo fahasoavana hatrany. Misaotra nareo koa mankasitraka azy fa mampahirantrareo foana fankasitrahana izay ataontsika. Genesis 4:20 tokoa fizahan-toetra be tsy nisy ohatr'izany. Ity zany anisan'ny fizahan-toetra ngeza indrindra teo amin'ny tantara tao amin'ny Baiboly. Ny soramany dia nizahan'Andriamanitra toetra any Abrahama. Dia tena nizaha toetra tokoa nge zany. Efa taty aoriana moa fantatra hoe fizahan-toetra fa tamin'ny voalohany io tsy fantatra. Fa ohatr'izao mihitsy tena fandehany io. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama. Ka hoy izy taminy, ry Abrahama ary izy india. Ary izy eto ny zanakao lehilahy tokanao izay tianao dia Isaka ka mankanesany amin'ny tany Moria. Dia atero any izy ho fanatitrodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray ataoko hoe any amin'ny tendrombohitra iray izay ho lazaiko anao. Aleluia. Izany hoe ny dikan'izany teny hoe Moria zany dia hoe asehon'i Jehovah. Any zany vao asehon'i Jehovah izy ilay izy. Aleluia. Dia lentany tamin'ny Moria. Dia izao ny zavatra tena mahavariana, sady mahafinaritra. Izy Abrahama efa zatra manaraka ny Jehovah njambany. Vao natsoin'Andriamanitra Abrahama dia tena andao anaraka ahy ianao mialamitra amin'ny ray sy ny reninao dia andeha any amin'ny tany izay tsy fantatrao.
Azoko vakiko aminao zany. Ny niantsoan'Andriamanitra ny Abrahama. Any ny baiboloko moa tena tsy hita ilay soratra amin'ity ato ity. Mbola mijery baiboly hafa aloha vetivety any. Fa ilay baiboloko ity efa somary mihasaasa ihany izy ity. Ao amin'ny Genesisy 1:12 efa kitsiketsiky anaran'i Jesosy. Genesisy 1:12. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Tsy fantatro io tany io aiza fa any amin'ny tany izay asehoko anao. Eto koa Andriamanitra raha miteny tamin'ny Abrahama ty amin'ilay 2:20 teo dia mbola niteny koa andahana eto any amin'ny tany Morizy. Morizy zany dia hoe asehon'i Jehovah, zany hoe mbola tsy fantatrao fa any vao asehoan'i Jehovah anao, misy zavatra asehoan'i Jehovah anao. Dia Abrahama tsy nisalasala. Fanta fa Andriamanitra tsy hitondra anazy any amin'ny tsisy zany, fa nitondran'Andriamanitra azy dia any amin'ny izy daholo. Ianao toko manana an'izany fatokisana an'Andriamanitra zany. Nitondran'Andriamanitra anao io dia any amin'ny izy daholo. Amen. 7. Raha madinika tsika 7 no niantso Andriamanitra. Hoe eto any amin'ny tany Moria dia eto atao fanatitra dorana any amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko anao. Misy tendrombohitra anankiray zany ao any anaterana azy. Tonga dia 7 fa tsisy anelanelany. Dia izao ny voalaza ny fo maraina koa Abrahama dia nisy lasena voriana ka nitondra ny zatoviny roalahy koa niaraka taminy sy isaka zanany. Ary namaky ny hazo ataina amin'ny fanatitra ho dorana izy dia naingakanakany amin'ny tany izy efa nolazain'i Jehovah Andriamanitra taminy. Entre ny 2 sy 7 zany tonga dia afaka toavana. Halleluja. Tsisy fisalasalana, tsisy fandinihana, tsisy hoe iarahan'ny madama. Matetika isika rehefa mizaha dia alolo iarahan'ny madama. Matetika miona amin'ny olo zany rehefa mba mivarotra. Dia matetika mihitsy toke 100,000 olona dia miteny azo foana aleo aloha rehefa mijery tômôbila. Zay fa dia veto fa alolo iarahan'ny madama, alolo resaka amin'ny madama. 2 Jehovah naniraka. 7 tsisy hoe resaka tamin'ny madama. Fa tonga dia hoe ny fo maraina koa Abrahama. Olona ny fo maraina zany olona mazoto. Halleluja. Inona zany ny hevitra zany? Mazoto. Manao sitrapon'Andriamanitra rehefa ny Abrahama mazoto. Manompo an'Andriamanitra amin'ny fahazotoana. Mankatoa an'Andriamanitra amin'ny fahazotoana. Misy olona tsy tahian'Andriamanitra fotsiny amin'izao fa ao ambadiky ny olona tahian'Andriamanitra zany ohatra ny Abrahama dia tsy maintsy mieritreritra fa misy zavatra ao ambadiky. Maninona no samy betsaka ny olona mivavaka fa samy hafa ny fomba hitahian'Andriamanitra azy. Samy hafa ange ny tahianantsika ireo. Samy hafa ny tahian'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba sy Josefa. Samy hafa. Samy nanana fomba nitahiana azy. Misy olona afaka ny eo. Fa misy olona zany efa tena nateraka ho tahiana mihitsy. Satria maninona? Mpakatoa an'Andriamanitra. Dia ny fo maraina izy andeha hanao sitrapon'Andriamanitra. Raha pitso antsika i fo maraina hanao sitrapon'Andriamanitra. Hitandrina sabata. Halleluja. Hanao fandaharana. Hivavaka, hitady an'Andriamanitra. Dia ny fo maraina izy. Ary zavatra anankiray tsy nataony dia ny resaka tamin'ny madama. Inona moa ny hevitra ilay resaka amin'ny madama? Matoa Jehovah natoy Abrahama ny tenenin'i Jehovah dia Abrahama mahazaka an'izay fizaham-toetra izay. Tsy zakan'ny Sara zany. Tena zahako miteny anao. Ny tsy niantsoan'Andriamanitra ny Sara dia fantatr'Andriamanitra fa tsy hijoro amin'izany fizaham-toetra zany i Sara. Andriamanitra tsy mandany andro ry havana. Andriamanitra tsy mandany andro mitsapatsapa zany. Fa fantanitsika rehetrarehetra io. Fantany ity olo ity azoko izahana toetra. Ity olo ity mazaka tahiko. Halleluja. Dia Abrahama no nifidiana. I Abrahama ny centre ny zavatra rehetra. I Abrahama ny sujet. Halleluja. I Abrahama zany ny tena
ivony zavatra rehetra. I Abrahama le raha film io zany dia Abrahama le acteur principal, le rôle le tsy maty amin'ny farany, tsy maty mandrapahatonga ny farany. Raha film zany ty dia Abrahama ny rôle leto ka fantatr'Andriamanitra ho no atsondra, fantatr'Andriamanitra no atsondra. De lasa izy nandeha ary tao anatin'izany zavatra zany nisy karazana tena hoe fandaniana mihitsy, nisy tena ohatrany hoe mitondra ankizilahy anankiroa, mikaramby reo ankizilahy reo mitondra ankizilahy anankiroa izy, zatoviny anankiroa izy de namaky hazo hataina nentina ihany koa mavesatra zany mivesatra ny boriky am'zany possible mihitsy ny boriky mitondra kitay moa zareo mandeha tongotra, misy zavatra, misy fanaovana sitrapon'Andriamanitra zany ny Abrahama tena nanaraka hatramin'ny posiny mihitsy, nanaraka hatramin'ny anaty poketra mihitsy, nanaraka hatramin'ny aina mihitsy, mifo maraina andeha lavitra, andeha 3 andro lalana atelona lavitra nge zany lalana atelona mandeha amin'ny fasika zany fa zao ny fo maraina izy satria andeha ninona, andeha hanao sitrapon'Andriamanitra. Ary ny amin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo maso ka natazana ny tany teny lavitra tena hoe Abrahama tamin'ny zatoviny miditra nono eto amin'ny boriky ianareo fa za sy ny zazalahy andeha ankery ary hivavaka izay dia heverina eto aminareo indray. Finoana zany iza ny lazany Abrahama zany, tsisy ny lazana azy zany hoe mbola hiverina eto Isaka. Ny finoanao no mamaritra ny zavatra trangan'Andriamanitra ny fiainana. Misy zavatra revana efa voasoratra. Ny finoana ananantsika no manosika ny zavatra iny hitranga. Ny finoana tsy ananantsika indray miforcer ny zavatra iny hivily lalakafa. Fa teto ny finoany Abrahama dia zao andao hiverina eto izay mianaka. Tena ny Abrahama ny azo ataina amin'ny fanaritra hodorana ka natatao any Isaka zanany. Fa izy kosa mitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany dia niara nandeha izy mianaka. Raha dinihana amin'izany zanany lahy tokana. Tenen'Andriamanitra mihitsy ary aloha zanany lahy tokana sady tiany. Ilay lahy tokanao izay tianao dia Isaka. Fa inona ny endrika mpisotsika an'izany? Natatao any Isaka ny kitay. Fa io zany le hovonina tao fanaritra mbola nampitondrany kitay aloha. Ataon'Andriamanitra, nataony Abrahama hita an'Andriamanitra mihitsiny. Fa na dia tsy nahita an'io zazy io ary izy fa nahazo an'io dia tsy mba hoarovany amin'Andriamanitra io. Fa mbola Andriamanitra ny ambony indrindra. Alleluia. Aniva vito ary Isaka andeha tamin'ny Abrahama io na rikaiky dia izy ity anaka ary izy ndrety ny afo sy ny kitay fa iza kosa ny indra tao fanaritra torana ny saina Isaka gaga tokoa izy fa izy moa zany ny ondry androany aiza ny ondry torana. Fa hoy Abrahama anaka Andriamanitra nahita izay ondry atao fanaritra torana niara-andeha izy mianaka. Eny finoana zany mba fotsiny loha andeha takan'le evangeliste anankiray tantaraiko anareo hoe tonga fotoana hisakafoanana mitaiza zazakam-boty izy dia zao ny teneniny tamin'ny olona tamin'ny olona mpahandro sakafo rehefa nitenenina tsy misy sakafoanana ntsony ny ankizy androany dia zao ny teneniny ataovy ny couvert veraro ny couvert dia hivavaka ho an'ny sakafontsika fa misy hohanina eo. Halleluia. Zany angerabany Jehovah no ahita, Jehovah no hita ny fanatitra atao ondry atao fanatitra. Izy anaran'izay evangeliste zay malala matantariko anareo teto foana zay Halleluia. Ary rehefa 15 rehefa tonga tany amin'ny tany izay nolazain'Andriamanitra taminy izy dia nanorina alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay. Neny Abrahama na kitay hodorana ao an'Andriamanitra ary dia alahatra. Kitay zany levony zany, laveniny zany. Fa i Abrahama rehefa manao zavatra n'Andriamanitra dia tena ataony tsara.
zay tany ampianarina taroa nampianarina hoe rehefa manao zavatra dia manao any tsara. Izy madame Randritsa zay mpampianatra prof de français aminay. Zao foana ny aletiny anatin'izay quand on fait quelque chose izy on le fait bien. Zay mihitsy teny. Quand on fait quelque chose on le fait bien. Dia mamokona tontolo zay mihitsy izy. Dia letika taty anatiny mihitsy rehefa manao zavatra dia aleo na tsy manao na tonga dia atao tsara. Alléluia. Alléluia. John Miller. George Miller. George Miller Erika. Alléluia. Misaotra anareo natadidy. George Miller anaran'io. Io teny io nifatoantsika androany. Ozy izy Abrahama hoe anaka Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanahy tontolo. Miarana izy mianaka. Nalahatra ny alohan'ny kitay. Ny zavatra ataon'Andriamanitra na dia kitay ho levona aza alaharo tsara. Fa ho an'Andriamanitra io. Alléluia. Tsika ravana tsy mety tsika manao zavatra ho an'Andriamanitra dia tsy manao zavatra tsara. Satria Jehovah Andriamanitra isaky ny manao hetsika ho antsika dia tsara foana. Isaky mipika amin'ny masontsika dia tadio fa hetsika ataon'Andriamanitra dia tsara zay sa ratsy. Dia tsara zay. Manina masontsika no mipipika foana. Raha vao tsy mipipika amin'ny masontsika dia marary masontsika. Satria matsiaro, maina sy mangatsiaka sy mangiry firy sy ny sisa. Io zany dia mila rovana io maso dia tsika isaky mikipy maso dia misy amandona, misy lubrifier zany ilay vao masontsika isaky mikipy iny tsika. Lubrifier an'ilay ody maso. Dia mahatonga antsika mikipy foana. Fa ataovy elaela ohatran'ny hoe masonao hoe fa mangiry firy io. Zany hoe isaky indray mpimaso dia fa misy an'ilay likida manarona masontsika mandena ny masontsika dia mahatonga antsika mahita tsara, mahatonga antsika tsy reraka maso. Zay tika ny mipikapika. Ary mipika loatra indray izy dia efa misy olona anankely. Fa eo isika mipika dia mipika dia mipika io a. Zavatra tsara ataon'Andriamanitra isaky indray mpimaso zany ianao. Dia leman'Andriamanitra ny voamasonao. Tsara Jehovah. Ny dikan'izany tsika zany tsy tokony manao zavatra. Rehefa manao zavatra an'Andriamanitra tsika dia andao hanao zavatra tsara foana. Alléluia. Toy izy Abrahama Andriamanitra ny ahita. Rehefa tonga teo amin'ny tany dia nanorina alitara izy. Rehefa nilahatra ny kitay dia nalainy Isaka. Rehefa nalainy Isaka dia ny fatorany teo ambonin'ireo kitay ireo. Tiako toe-pohatra ny ahoana zany. Hoe zanako anankiray io zany alaiko a. Dia nazaha matotra an'ilay zanako ary ohatran'ny tsy vita. Fa ho an'i Abrahama, ho an'i Jehovah io zavatra io. Jehovah nangataka an'io. Ny fankatoavana an'Andriamanitra ny Abrahama dia loha laharana eo amin'ny fiainany. Ny fankatoavana an'Andriamanitra. Dia nifatorana. Ary andiny vavola ary tena hovitainy hatramin'ny farany mihitsy. Ary Abrahama dia nandray ny antsy. Naniditra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoana ny zanany efa handeha. Ity zany ohatra ilay antsy ty stylo ty. Fa ny anjely koa tsy tara. Alléluia. Ny anjely koa tsy tara dia 1:20. Fa ny antso azy ilay anjelyn'ny Jehovah tany an-datraka ny hoe ry Abrahama, ry Abrahama. Ozy izy ity a. Alléluia. Zao ny tenenin'ilay anjely. Aza maniditra ny tananao amin'ny zazalahy. Aza maninona azy koa ianao. Fa hitako izao matahotra an'Andriamanitra ianao. Ka tsy naovana tamiko ny zanako teny lahy tokana. Alléluia. Ry havana. Tsy ho vonoina ny zaza. Io ialain'ny devoly tahaka amin'izao fotoana izao dia asemy manao sorona ny zanany ny olona vao mahazo harena. Marina ny tenin'i Jonathan. Ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra mpamono olona zany. Ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra lindraza. Ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra faly amin'ny fahafatesan'ny olona zany. Fa ny Andriamanitsika dia mizaha toetra. Ary ny Andriamanitsika mandrapahatonga ny fotoana ampahafantaranao fa fizahan-toetra dia tahaka ny tsy fizahan-toetra io mba ahafahany mahita anao ianao sa tsy anao. Alléluia. Tonga amin'ny fotoana ny anjely fa raha tara kely io anjely, raha anjely be lalao io, anjely variana amin'ny resaka amin'olona any, maty Isaka. Fa anjely mifantoka tsara mihitsy anara-mason'ny Abrahama. Aza mamono ny zaza ozy izy. Fa hitako izao, alléluia,
hitan'Andriamanitra io hitan'Andriamanitra io ny antsika ataonao na tsy ho ary ny ankizy lahinao tsisy nizaniza mahita Andriamanitra mahita. Halleloia. Vao vita fotsiny hoe tsy ho vonoina isaka vao nyerika izy dia nahita ondry. Io le tena niterena andiny favalo hoe anaka Andriamanitra nahita izay ondry. Halleloia. Atao fanatitra hodorana. Ary Abrahama nierika anjery ka ino nisy ondry lahy teo voany voasarangotry ny kiritrana ny tandrony ary lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanaritra azy ho fanatitra hodorana ho solon'ny zanany. Ny tena marina amin'ny fotoana i Abrahama ny tena tamin'ny andiny favalo hoe anak'Andriamanitra nahita ny ondry atao fanatitra efa niainga tany amin'ny toerana nisy azy tao akaikikaiky tao to io ondry io. Ny fotoana ny tenenany Abrahama io niainga ny ondry ary io ondry io natao tonga eo mihitsy dia voasaringotra ny kirihatra ny tandrony dia tsy afa nietsika izy, tsy navela hetsika intsony mihitsy izy ny tena marina satria eo no ilana azy. Halleloia. Za tena teteny aminao androany rehefa andiny fahafatrany volana nanan'izany tany zany dia tony Abrahama hoe Jehovah Jireh dia izany nanaovany mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra misy eo amin'ny Jehovah. Halleloia. Amen. Nanomboka teo dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh. Halleloia. Ny anaran'izany tany izany raha jerentsika ny Jehovah Jireh ndikany hoe Jehovah Jireh dia hoe Jehovah no mahita. Vao niteny Abrahama tary aloha Jehovah no ahita. Ozy ondry zany ozy ny anjely ndany ianao ry ondry maky ery ndana maikatry amin'ny tendrombohitra iny marina ve ozy ny ondry ndana ho dia misaringotra ery ny loha. Halleloia. Jehovah no ahita. Zao ry havana malala rehefa misy olona malaza be ao Facebook ao anankiroa na telo afrikanina reny reo nareo fa hitan'ireny le afrikanina mizara mijery olona misahirana izy dia tena reny olona iny dia ampiny ohatra misy antitra olona sahirana be mihitsy dia mandeha moto efa ratsy be dia arahany dia tonga fotoana hijanona dia teneny hoe ajaranao io moto io fa zao andaonao etiko meko surprise dia entineny mivarotra moto vaovao tena mitsipatsipaka mihitsy le rangahy be evitanao iny ohatra raha mato mandeha mivarotra dia sahirana kilemaina dia mivarotra zavatra jus kely amin'ny andro dia nalain'le rangahy amin'izay le mpanao asa soa le jus dia nomeny olona rehetra dia raha mato amin'izay no kafa amin'ny fivarotana mihitsy. Manao asa soa be dia be ohatr'izany izy mahafinaritra be le zavatra ataony, mahafinaritra be le hetsika ataony, tena manampy sahirana, tena manampy sahirana. Za zany tena mahita an'ireny olona reny dia mahatsapa hoe tsongain'Andriamanitra ao anatin'ny maro iny olona be dia be eo amin'ny fitanàna misy azy ao misy olona reny fidinany any ambadimbadika any asiana soa. Halleloia. Jehovah Jireh. Ny zan'Andriamanitra toetra Abrahama ary rehefa hitan'Andriamanitra ny tao am-pony dia ny zanany tsy navelany vonoana fa efa nasiany ondry teo natao ho vonoana io ondry io, natao ho vonoana io ondry io. Dia izao ny zavatra nitranga hoe angitsika andiny fahatelo amin'ny dimy fa tena intéressant be mihitsy ny ity passage ity toerana ity manomboka eto zany tena intéressant be mihitsy teresaka ity manao hoe ary andiny dimy ambin'ny folo dia nianatra Abrahama fa nindroany tany an-danitra raha enjen'ny Jehovah ka hoe ny tenako no nianako Jehovah satria nanao zany zavatra ianao fa tsy niaro ny zanakao lehilahy tokanao dia hitahanao tokoa ary hamaro dia maro ny taranakao tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra so tahaka ny fasikiny amoron-dranomasina ary ny taranakao ahazo ny vadiny fahavalonao ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra satria rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Io tena anisan'ny toerana, io tena anisan'ny verset tena tsara be amin'ity Genesis 2:20 ity satria izao tsy vitan'ilay fizahan-toetra fotsiny zany fa ao ambadiky ny fizahan-toetra, ao ambadiky ny fizahan-toetra nanao sitrapon'Andriamanitra sa tsy nanao misy fianianana. Halleloia.
iza no mianina Jehova hoy le ten'Andriamanitra hoe mialatsiny ny tenako no ny anako zany hoe misy zatra tsy azo ialana tsony zany manomboka eto satria Jehova tsika ndray zany mianina de eo anatrehan'Andriamanitra ny anianako nefa tsy manaja an'iny koa tsika Jehova koa mba miteny eo anatrehan'Andriamanitra ny tenenako anareo zany eo anatrehany any ny tenako ny anako tsisy ambony no Andriamanitra de ny fianianana nataony amin'ny tenany mihitsy zany hoe zavatra tsy possible tsony raha tsy tranga fa tsy maintsy mitranga io aleloia zany ny dikan'io ma ho Jehova Andriamanitra ny tenako ny anianako ho Jehova satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao le lahy tokanao de hitanao tokoa aleloia nika vakitsika kely ary amin'ny Genesisy toko vakitsika kely Genesisy toko 5:10 misy fanontaniana anankiray ataony Abrahama ity mahalina manao hoe ary hoe Abrahama Jehova tompo inona nomenao aho mazafy mandroso fanoterana inona nomenao aho mbola tsy nameny inona tompoko Jehova fa any amin'ny Genesisy toko 2:20 izy de miteny hoe de hitanao tokoa ka maro dia maro ny tananakao io le fanontaniana Abrahama tary hoe inona nomenao aho mbola tsy nomeny Abrahama tary satria nino mbola tsy nanao sitrapon'Andriamanitra fa ny andro an'ity fotoana fahany nanao nantanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ity Andriamanitra tena ame am'izay tary zany mbola tsy nanao nilina koa de be fangatana Jehova inona nomenao aho be de be ny olona manao an'izany inona nomenao aho tsy mbola mamaly Jehova fa Jehova ame aleloia fa rehefa manao ny sitrapony ianao de omeny aleloia manomboka eto zany tsisy asika ao ataony Abrahama tsony fa manomboka eto de mipetraka tanteraka izy de miandry fotsiny zay fa nomanin'Andriamanitra ho azy izy rehefa vitanao sitrapon'Andriamanitra de miandrasy ianao fa misy zavatra homanin'Andriamanitra ho anao ao ambadiky ny fanaovana ny sitrapony eto raha antanina zany Abrahama ianao anao inona de zavatra de anao sitrapon'Andriamanitra aleloia raha antanina ndray Jehova andanitra ary ianao anao inona de Jehova Andriamanitra andeha hitany Abrahama aleloia satria maninona fa manina anao taritsy ny teny tamin'ny teny inona nomenao aho satria ozy Jehova Andriamanitra mbola tsy nanao sitrapoko izy aleloia ataovy anao sitrapon'Andriamanitra ray amanao aleloia ataovy anao sitrapon'Andriamanitra avy anao tsy mila mangataka akory fa Jehova Andriamanitra mihitsy ny ianina amin'ny tenany de anatanteraka ianina zavatra aminao aleloia zay vao tena nisokatra ny fiainan'ny Abrahama taorian'izany nanaovany ny sitrapon'Andriamanitra izany androany zany ty teny aminao manao hoe ataovy ny sitrapon'Andriamanitra ataovy amin'ny fifaliana ataovy amin'ny fahazotoana fa ho hitanao ny ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ry avana manana inona nomenao aho izy Abrahama izy Jehova ataovy anao sitrapoko nao mbola misy zarasiko ataonao de aorian'izay zay tianao angatao am'izay aleloia ravana ny mahatonga anao mety mbola tsy mahita ninina de mbola tsy manao sitrapon'Andriamanitra mbola tsy vitanao sitrapon'Andriamanitra de jerena anao tsisy mivaly mivavaka naray ary de ohatrany raha tenao daholo ty zavatra trery ty satria maninona satria mbola tsy nanao sitrapon'Andriamanitra ianao ary mbola tsy manao sitrapon'Andriamanitra de mbola tsy afaky misitraka ny tombotsoa zato isan-jaton'Andriamanitra aleloia androany tsika de hijery momba an'ity teny ty Jehova Jire Jehova no ahita misy fotoana tamin'ny mbola tsy nisy ny groupe Zemaresy de zay menakavy kely manao fotoam-bavaka ato an-trano de io ny toritenin'ny toriko ndray azabaty zay de rehefa vita io de netaniko am'izay ny tana fitisy finoana mbola kely fitisy finoana tamin'ireny de netaniko daholo na mampionana izy io avy hoe zao ndoaka taratasitsika de andao ampiaritsika ity zavatra ity hoe Jehova Jire nosoratatsika amin'ny taratasy de anao maromaro tsika
Alleloia. Rehefa anao maromaro tsika dia samy mametaka any amin'ny toerana zay tiany ametrahana azy. Ohatra, afaka ny sasany apetraka tany anaty armoara. Dia inona zany dikan'izay androandro mangatsiaka satria mila akanjo mafana. Dia Jehovah anie jire ahita akanjo, hanolotra akanjo mafana ho anao. Ny sasany atao eny amin'ny vilany. Ny aho ianao nataoko tato anatin'ity baiboloko ity nasiko taratasy misy ohatry hoe Jehovah jire. Satria maninona? Jehovah anie no ahita zay révélation ampitondraina andray. Alleloia. Androany ianao afaka manao an'izany. Androany. Amen. Dana mba manoratra rehefa avy eo. Satria jereko ny publication anay nataonay tamin'izay fotoana izay fa asehoko anareo hoe misoratra eto samy nanoratra amin'ny tanana daholo zay amin'ny taratasy samy nanapaka taratasy dia Jehovah jire. Ny sasany atao tamin'ny couleur mihitsy, atao asiana couleur mihitsy. Ny sasany napetraka teny anaty armoara. Ny sasany napetraka eny ambony gazinière. Ny sasany apetraka anaty tomobile. Ny sasany apetraka anaty misy asako izay taloha dia misy listan'ny client dia apetraka ao anatin'iny. Alleloia. Jehovah anie ahita client. Alleloia. Ho anahy. Alleloia. Amen. Raha ataovy anaty poketra anao, ataovy anaty portefeuille anao. Jehovah jire hoe fa Jehovah jire Jehovah ahita no atao anatin'iny. Alleloia. Mahafinaritra zany. Zany mila atao amin'ny finoana. Atao amin'ny finoana zany. Rehefa tsy mino an'izay anao dia aza manao an'izay. Fa voninahitro Andriamanitra teneniko anareo mihitsy fa ny nay nandaitra. Alleloia. Ny nay nandaitra satria maninona ny armoarinay tamin'izany to dia feno. Tsitatsitany feno akanjo. Dia any eny dia omena olona indray ilay akanjo satria zavatra tsy dia mila olona t-shirt kely tokoa dia efa hita foana isan'andro raha fandafana. Zaka mila zavatra be dia be zany dia tahiny tokoa izahay. Halleluia. Dia zany hoe betsaka ny olona teteny inona nomenao ahy. Da anareo atao vao sitrapon'Andriamanitra. Rehefa anao sitrapon'Andriamanitra vao zaho toetra ianao. Teneniko anao fa tsy mila mangataka akory ianao. Tsy mila mangataka akory ianao. Tsy tena zany tsony na mba omenao ahy. Totozy Jehovah ho tahiko ianao. Ho tahiko zany ny tenako mihitsy ny anianako. Hitahanao. Alleluia. Aliavana malala. Zany zavatra teneniko anao zany ataovy amin'ny finoana. Raha anao an'izany nareo rehefa avy eo dia ataovy amin'ny finoana fa aza atao hoe tsy ndeha mba anao an'ity rehefa za ve dia mba hitomana. Fa ataovy. Alleluia. Aliavana malala. Te hiteny aminao androany manao hoe ndao anao sitrapon'Andriamanitra. Ndao akatoan'Andriamanitra isika. Fa hitan'Andriamanitra ny atao amin'ny fiainanao. Hitan'Andriamanitra ny atao amin'ny fiainanao io. Dia taorian'izay dia nidina ny tsodrano. Dia nidrotsaka ny tsodrano. Dia fantatritsika fa tena nananjanaka be dia be tokoa Abrahama. Dia niteraka ny zanany, dia niteraka ny zafikeliny, dia niteraka ny zafiafiny. Dia tena nataka ny pasika ny ranomasina. Mbola hitan'ny masony zany. Ampahitan'Andriamanitra anao anie izay ampanentenany anao androany. Ampahitan'Andriamanitra anao anie izay irin'ny fonao amin'ity androany ity. Androany zany fa raha anao sitrapon'Andriamanitra anao, nomboka anao sitrapon'Andriamanitra anao androany, afaka mangataka anao raha inona re Jehovah mba inona mba omenao ahy. Mba za miteny anao androany na tsy mangataka an'izany re ianao. Hitan'Andriamanitra no omenanao. Tena hitan'Andriamanitra no omenanao. Dia aza mikoropaka, aza mikorapaka fantatsika hiandrandra an'Andriamanitra. Misika ny fizarana fahatsapana. Inona no zavatra voarainao inona no azonao lazaina. Afaka miantso ianao. Alleluia. Afaka miantso ianao dia ao anatin'izay ianao afaka miditra ao anaty appel dia milaza izay mba zavatra nakasika anao sy tao an-tsainao tao anatin'ity fandarana ity. Ravina malala teteny aminao androany manao hoe aleo anao makatoan'Andriamanitra. Andaontsika akatoan'Andriamanitra. Aza manontany foana inona nomenao azy ao inona nomenao azy zange efa mbavambavaka ataovy ny sitrapony. Fa mihoatra noho ny olona io Jehovah Andriamanitra io zany. Alleluia. Alleluia. Efa misy ny appel.
amena atao fotsiny sitrapony hitany ny atao anao hitany ary tena hitany tena azo ny atao alleloia isika apiditra olona anao izara-pahatsapana tsika amin'izao fotoana izao volao ve raha ohatra rehefa hoary raha marina ty anahy dia mena azy ohatrany fitenenana marina ty anahy anao ny fitenenana mankasitraka pasitera na mety tenena dia rehetra mankasitraka anareo mirana tena marika anahy zany hoe tena sarotsona tana hoe isika izay tonga eto dia zany izay vaovao aokotsika tsy opieny makatoa fa tsy opieny fotony ihany dia metraka fotony hoe mihaino dia mandany fa tena hoe akatoavina daholo dia faharoa ao aoriana ny fankatoavana an'Andriamanitra dia misy fahasoavana saingy samy hafa ny fahasoavana azontsika arakaraka ny fandavan-tenantsika sy ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra dia rehefa manao asan'Andriamanitra dia ataovy adavana ataovy tsara dia ataovy amin'ny fo madio tsara mihitsy dia metsika rehetrarehetra ataontsika koa dia hitan'Andriamanitra daholo matoa daholo manao asan'Andriamanitra tao alleloia mankasitraka ny randranao marina ty anahy fa tsika apiditra olona hafa manaraka indray izara-pahatsapana manaraka raha efa ao indray ary raha tojo to dia menanao fitenena inona ny azonao ambarany va ny tojo Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka pasitera na mety-pinenana dia mankasitraka anareo amin'ny rahalahy tamin'ny toroteny fa nahafinaritra sady nahakasika tena nahakasikana amin'ny toepon'ny Abrahama teo dia tena hoe tsy nianana tokoa izy tena nanaika anjambany na dia didy nivoaka aza hoe hovonoina ny zanany dia Andriamanitra nataony lohalarana foana tena to dia mifomaraina izy tsisy hoe andininy be dia be faharoa to dia fahatelo to dia mifomaraina izy dia tena andininy fahafolo koa tena nanetsika ny tanany Abrahama zany hoe tena nataony izy tsy menomenona izy hoe fa maninona n'izao fa tena nakatoa mafy zany hoe zanaka ve no vonoina fa ny tenin'Andriamanitra ny azy mbola lehibe tsisy fetra ny fankatoavan'ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra dia na dia amoizana aina azy dia nataony dia nakasika be ny toepony fa ny tena nahafinaritra dia rehefa izay ny toepony dia tena nitahian'Andriamanitra koa izy dia Andriamanitra mihitsy ny anina tamin'ny tenany fahitahana azy dia tena nahafinaritra be na vilom-panantenana hoe rehefa mihaino tsara ny fiain'Andriamanitra zaka tena mankatoa nafinaritra na koa tenin'ny Jonathan teo betsaka ny tenin'Andriamanitra dia aza inoana fotsiny hoe mihaino fotsiny ny tenin'Andriamanitra hoe sitrany ianao sy sitra mila katoavina alleloia fa raha mihaino fotsiny dia tsisy tanteraka izy fa mila katoavina na zao pasitera alleloia dia Jehova Jireh ale amin'ny misametrahako anazy fa aloha rehefa tanteraka ilay izy dia jirona vavolobelona fa tena ampifinoana alleloia petraka amin'ny toerana anankiray izay amilahatra tahi Jesosy daholo alleloia amin'ny finoana mihitsy ka amin'ny finoana mihitsy ametrapetrahany amin'izay tianao ametrahana azy fa tonga dia tsy hoe ianao dia joro vavolobelona amin'izany resy lahatra amin'izany tonga dia io izy ataontsika rehefa avy eo io ataon'ny sandola hoe Jireh ampiahy ianao alleloia io ny ila ataontsika rehefa avy eo sotra indrindra ataovy amin'ny finoana ny anay zany izay natao tena finoana na anaty frigo tsy ampiampy sakafo anao ndany asiva anaty frigo tsy ampiampy akanjo mafana anao amin'izao rindrina ndany ataovy anaty armoire anaty baiboly tsika rehetra tao groupe izay marina asiva any anaty baibolinao mba Andriamanitra nahita ny révélation omenanao foana isaky ny toroteny tsy ritra mihitsy ny tolotsain'ny fanamasina amin'ny toroteny alleloia ny aloha hitako tena nandaitra ny tena vavombelona amin'io ny tena nandaitra le izy satria nataoko tamin'ny finoana le izy fa tsy mba nataokotoko fotsiny alleloia fa arytsika piditra olona hafa manaraka indray arytsika alleloia rehefa ao ary Evidina Rodriguez dia menanao avy hatrany ny fitenenana inona ny azonao ambara Teny Jesosy pasitera teny Jesosy tamintsika rehetra dia mankasitraka na ny fitenenana mankasitraka na reny rahalahy koa tamin'ny tenin'Andriamanitra aloany misy ao tena nakasika be anahy dia hoe ny finoana no mamaritra ny zavatra hitranga eo amin'ny fiainantsika dia faharoa hoe ny Abrahama ny kitay ho lasa lavelona aza dia manahany tsara satria Abrahama dia efa zatra manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra
dia farany hoe fankataovana an'Andriamanitra dia atao loharahana. Ary rehefa vitantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia miadaza fa misy zavatra omeny. Dia tena farany hoe ataovy amin'ny fifaliana sy ny fahazotoana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa manao sitrapon'Andriamanitra isika sy voazato eto dia na dia tsy mangataka antsika dia Jehovah mahita azy omena antsika. Dia izay nakasika pastera mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka ny nanao Angelina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy ny mahafitianao motombositra sy fahasoavana foana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Olona iray faraparany izara fahatsapana amintsika dia ampidirintsika avy hatrany izy. Alleluia. Raha efa ao ary raha vavisinarita dia menanao fitenena inona azo ambara androany inona ny azonao lazaina. Maheno ve pastera azafady? Maheno tsara mihitsy. Indesy antsika rehetrarehetra mankasitraka pastera na ny fitenenana ny zavatra azoko androany tena hoe sitrapona toepona Abrahama ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra rehefa naheno feo avy tamin'Andriamanitra izy tsy nijery tamin'ny olo, tsy nandinika tamin'ny olo fa ny fo maraina izy andeha hanao sitrapon'Andriamanitra. Tsy nataony sakana zany na dia hoe hamono zanany aza fa ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra tena nibanjina teo amin'ny fiainany. Ary ny zanany koa rehefa naheno hoe andeha hivonona izy tsy menomenona tamin'ny Abrahama fa nankatoko ny zanany. Aveko hoe ambadiky ny fankatoavana an'Andriamanitra sy fifohaza maraina manao ny hasan'Andriamanitra dia misy fahasoavana lehibe dia mankasitraka dia teny Jesosy. Alleluia, mankasitraka indrindra anao nampavy Ginardin. Jesosy amana fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo nampavy Ginardin. Alleluia. Anao hira anankiray azika misaotrana rehetra ny zara fahatsapana fa mamy be mihitsy ny fizarana fahatsapana izay nataonareo dia Jesosy ny amaly fitianareo hatrany hatrany. Io ny ataontsika jire ampiayanao. Alleluia. Alleluia. Zay le hira, zay ny hira ataontsika dia aoriana zany izany tsika to dia hivavaka amin'ny firenena dia hivavaka hamarana ny fotoana ihany koa. Nofinaritra atao rehetra tsika rehetra tahiny Jesosy. Natsapatinaho mihoatry ny hatrezay tsisy atazonanao nareo zavatra nataoko nandao zanonao ay tsy voatery tsy ho lavo aho voatia ianao natsapatinaho mihoatry ny hatrezay Si ta fiutra, si ulesi au, je kuni fena, mianzi muzi ayana tishi washama na maji wonza shanu, sauti yanai, fewa nila kiano myochi ya chisai, kiano chire.
mihitsy ny famonjenao ay teo atendrombohitrao no nampahitanao ny voninahitra aza manalavitray rasolafakao tsy mandioko mihitsy zay natanao ay gire You're
Alleloia. Misaotra anao zay tsy sosy malalany amin'ny fotoana rehetra zay nomenao androany. Misaotra sy midera makasitraka sy manome voninahitra anao fa tsara ianao. Ianao no nitahirin'ny fotoana teto androany, ianao no nikasika ny fitaovana rehetra ary tsy tapaka ny fandalina no fahasoavanao. Misaotra Jesosy malalao. Dia tahio ny teny rehetra zay voatory teto tsisy overina ho latsaka an-dalana. Aoka ho Jehovah Jireh amin'ny fiainana tokoa ianao. Ka manomboka eto dia tena hoe anao ny sitraponao zay mba hatonga anay tsy hanazava mahory. Fantatra efa efa tao ambadiky ny fanaovana ny sitraponao no nahatonga ny Abrahama tena ho lehilahy lehibe ary olona no tahian'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Dia tahio ty alina ity mba ho alina fifitsiaranao anay ary dia hoe foana ianao amme anay zay sahaza, amme anay zay ilaina satria Andriamanitra manana zary rehetra ao an-danitra ao ianao. Misaotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Ivavakarana vavisika Junarda amin'izao fotoana izao mena fitenenana Junarda, anao ny fitenenana. Maheno ve pasteur azafady? Ia, maheno fa tsy hoe dia mitenena. Mankasitraka pasteur manome fitenenana ndaoka hivavaka hamarina fotoa. Vavaka tsika Andriamanitra misaotra anao Andriamanitra noho ny fanatanteranao, noho ny fanatrehanao Andriamanitra ny fotoana maminay izay vavaka fiamenana izay nataony Andriamanitra. Tanteraka soamantsara ny hafatrao voampita amin'ny tsirairay avy. Ary ny connexion-ko tsy tapatapaka Andriamanitra satria ny fanatrehanao Andriamanitra ny fotoananay. Andriamanitra enganay izay rehetrarehetra naheno hafatrao Andriamanitra. Enganay Andriamanitra manomboka androany mety tanatin'ny tsy fankatoavana ny teninao. Mety hitanao fahazarana nona ny teninao Andriamanitra. Enganay Andriamanitra hitonga anay mba manomboka androany hankatony teninao masina, hankatony hafatrao ary fo marena zahay manomboka androany Andriamanitra. Hiazakazaka anao ny teny anao ny sitraponao Andriamanitra. Enganayko Andriamanitra ny firenena Madagasikara malagasy mipirata andrazana amin'ny Andriamanitra. Vangy manokana koa izy rehetra tsirairay avy Andriamanitra mba hahatsapa anao ny hasatanao Andriamanitra, mba hahatsapa hanatanteraka zay beko ataonao Andriamanitra, mba hahatsapa handinika ny teninao, mba hanatanteraka ny teninao Andriamanitra, mba hisy filaminana ny firenenanay raha mankatoa ny teninao Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra, misaotra ny fombanao, misaotra sahady Andriamanitra amin'ny valim-bavaka zay andrasanay Andriamanitra. Zany vavaka santatra tsy mony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra iray. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindranao vavy Junarda tao anaty zay vavaka mamy be izay nentinao amaranana fotoana zay. Dia misaotra ny vavy Junarda, misaotra ny Rala Jonathan tamin'ny toroteny mamy be, misaotra ny vavy Fenana koa tamin'ny vavaka mamy be ihany koa. Dia misaotra nareo rehetra tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be koa. Alleluia. Jesosy marifity anareo, misaotra nareo rehetra tonga koa tamin'ny fahatongavana mamy be. Jesosy marifity mbola tsika Androandro Jesosy ka tahiny tompo firenena soamantsara tsika dia eo indray tsika rehefa avy eo amin'ny 7 maray miaraka amin'ny Rala Jonathan salatotra afa-tsy Allemagne amin'ny commencement akira sy famotinana ny toriteny nandritra ny herinandro. Amin'ny folo sasantsika miditra ato anaty Zoom manatanteraka ny commencement ary amin'ny roa sasany manomboka ny live fitoam-bavaka sy ny toriteny sabata. Ho tahiny tompo taona tsika rehetra tapandriamanitra daholo akila 2 point radio-radio-4-5.com afahanao meno nous appelle akila 2 misy toriteny zay kinahadiny telo amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 maraina amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 alina. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Amen.